dia faly miarabantsika tsirairay avy a manaraka an'izao fandarana miomana iaona amin'i Jehovah ray izao. Resaka resantsika androany dia ny aminy hoe resaka fisoronana sy ny vavaka. Fisoronana sy ny vavaka. Maro amintsika no mandefa fangatahana mba hoentina bavaka amin'ny lafim-piainana maro isan-karazany. Maro tsy tafetra ny antom-bavaka apetratsika. Ao ny mitady asa, ao ny mitady tokantrano, ao ny mitady fahasalamana, ao ny mitady hoe fiadanana sy fitsaharana, ao ny hoe mba hiovan'ny vady izay matitra sy ny maro samihafa dia mangataka fitondranam-bavaka. Dia mahatsiaro am-bavaka antsika rehetra tokoa ny amin'izany fa zava-dehibe ny hitrotroana-bavaka satria Jehovah ray velona mihaino vavaka no ivavahantsika ary tsy matory izy na rendremana, tsy toy ny tapakazo sy ny vato aman-kazo izay tsy miteny sady tsy mihaino fa tena ilay velona mandrakizay no andradratantsika ny fangatahana dia inotsika fa mihaino izy ary mamaly izy. Fa izao amin'ity androany ity dia te hampianatra antsika tsirairay avy hoe isika tsirairay avy ihany koa afaka manatona an'izany toerana zany ao amin'ny ray amin'ny alalan'i Jesosy mpamonjy, afaka mivavaka, mivantana, miresaka mivantana amin'ilay Jesosy mpamonjy raha tiantsika izany. Ary te hampianatra antsika amin'izany ahako amin'izao fandarana androany izao mba hirosoantsika amin'izany fiainam-bavaka sy amin'izany hoe vavaka marina izany tokoa fa afaka ataontsika tsara izany, afaka ataontsika tsara izany satria efa vitan'i Jesosy ny fanalanana ny amintsika sy amin'ny ray. Misy ten'Andriamanitra tsara be reto, tsara daholo moa ny voasoratra ato fa anisan'ny tena famarinana ary mampitoetra antsika ary mahatonga antsika hiroso lalilalina koa reto teny horaisitsika reto. Hebreo 4:4-10. Hebreo 4:4-10. Koa satria isika manana mpisorona be lehibe izay lasa namaky ny lanitra dia Jesosy zanak'Andriamanitra, aoka isika hiazona ilay fanekentsika. Fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika fa izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana ota. Koa aoka isika anatona ny seza fiandrianana ny fahasoavana amin'ny fahasahiana. Averiko tsara. Koa aoka isika anatona ny seza fiandrianana ny fahasoavana amin'ny fahasahiana. Mba ninona? Mba azotsika famindrapo sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'ny andro mahory. Misy fahamarinana goavana be zany voalaza zany ary tia nazaraina amintsika. Raha iso tsara nge rehefa avy mizara an'ity teny ity aminao ahako hoe dia angatahako misy anao hitokana rery ao tokantranao, hirindrina rery ao tokantranao dia vakianao ho rery fotsiny io. Hebreo 4:4. Aoka isika ozy izy anatona ny seza fiandrianana ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba azotsika famindrapo sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'ny andro mahory. Zany hoe izao, raha resantsika vetivety ny tantaran'ny zanak'Israely tamin'izany fotoana dia misy ny atao hoe taberna kely, toerana izay nitoeran'ny ray zany ary isaky ny mifindra lasy ny zanak'Israely dia manaraka azy foana io taberna kely io. Tao Tirina dia natsangana misy ny tempoly dia tao amin'ny tempoly ny toeran'ny ray ary tao amin'ny tempoly dia nizara telo, ny efitra masina indrindra dia avy eo ny efitra masina dia avy eo ny kianja. Dia ny kianja eo amin'ny kianja ny vahoaka rehetrarehetra dia ny mpisorona ny miditra amin'ny efitra masina dia io mpisorona io no manatona ny ray Jehovah ray ho mpanalalana amin'ny zanak'Israely. Rehefa misy fanaterana ondrina osy fandatsahana raha ho fangatahana famelan-keloka dia tsy ny zanak'Israely rehetrarehetra no manatona ho ao fa eo akianja ny zanak'Israely ary mpisorona no manatona ao amin'ny efitra masina hitondra an'ilay fanatitra ho fanavotana. Dia misy koa ny mpisorona be. Ny mpisorona be dia indray mandeha isa-taona ihany no miditra ao amin'ny efitra masina indrindra. Ao amin'ny efitra masina indrindra ny toeran'ny ray, toeran'ny Jehovah ray ary ao dia masina, tena masina. Zay hoe tena efitra masina indrindra ary tsy ny olon'olom-paona ny mahazo miditra ao fa ny miditra ao dia ilay mpisorona be ihany ary io mpisorona be io no manatona
amin'ny fotoana anankiray ary matahotra sy mangovotra izy rehefa hiditra ao satria iaona amin'ilay Jehovah mahatahotra, ilay Jehovah masina sy marina. Ary mbola atahorana aro hivoaka velonao ve izy sa tsy hivoaka velonao, dia asiana tady kely eny an-tongony sy lakolosy kely ahitana hoe mbola velona izy ve sa tsy, sitomana azy raha sanatria maty ao izy. Dia miditra ao ilay mpisorona be indray mandeha isan-taona mitondra ny fanatitra ho fangatahana famelan-keloka. Zay foana no natao tamin'ny zanak'Israely. Dia raha ny zanak'ondry zany, raha ny zanak'osy zany, raha ny omby zany ho famelana fangatahana famelan-keloka. Tandindona izay rehetrarehetra izay, mpisorona be mitondra ny sorona. Fa taty aoriana amin'izay tanteraka ny teniny ray dia Jesosy Kristy Tompo ilay mpisorona be. Ilay mpisorona be nitondra ny sorona dia iza ny sorona ny tenany ihany. Zany hoe Jesosy Kristy ilay mpisorona be ary ny sorona natao dia ny tenany ihany. Dia niditra izy indray mandeha monja tao amin'ilay efitra masina indry teo anatrehan'ny ray. Nitondra ny rany, rà zanak'ondry tsy misy kilema, rà sarobidy, rà masina netiny teo anatrehan'ny Jehovah ray iny. Satria ao anatrehan'ny ray dia maloto avokoa ny olona rehetrarehetra. Ary avozana foana ny fisoronana, avozana foana ny falorana fanatitra. Fa i Jesosy Kristy Tompo nanolotra ny tenany indray mandeha monja. Netiny teo ny fahotako, netiny teo ny fahotanao, nasehony teo ny rany teo amin'ny ray, rany sarobidy, ary ny ray dia nanaiky an'izany fanavotana izany. Ary inona ny zavatra nitranga tamin'ny maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Tompo, rehefa voasoratra ao amin'ny filazantsara fa tao amin'ny efitra masina indrindra izay voasakana ary voafefy tamin'ny alalan'ny lamba be zany, rideau. Dia tamin'ny andro izay nanaovan'i Jesosy ny fanavotana ary nanekeny ray ny famonjena nataony dia tritra ny rideau, ny lamba izay nampisarika ny efitra masina indrindra tamin'ny efitra masina sy ny kianja, ary tritra avy any ambony ka hatraty ambany. Ary rehefa tritra iny tsy nizairina intsony ary tsy nihidy intsony. Inona ny dikan'izay? Ara-panahy nisokatra ny lanitra noho ny rany Jesosy Kristy Tompo natolony teo anatrehan'ny ray, ary afa-po ny ray. Faly izy ny amin'ny fanavotana ary afa-po izy noho ny fanavotana nataon'i Jesosy ary nisokatra ny lanitra. Tsy noho ny vadavako fahafolo karena no sokafany lanitra, na noho ny rakitra ataoko, na noho ny vola be ataoko, na noho ny asa fanompona ataoko, na noho ny fitoriana izay ataoko, fa noho ny raha soany Jesosy nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana ka neken'ny ray iny dia nisokatra ny lanitra. Ary rehefa nisokatra ny lanitra afaka miditra ao daholo ny olona rehetrarehetra amin'ny alalan'i Jesosy Tompo. Zay mahatonga any amin'ny Efesianina milaza hoe itsika izay mbola fony fahavalo maty noho ny fahadisoantsika dia ny velomin'ny ray isika ary ara-napetrany any an-danitra any amin'izay toerany. Izao ianao raha nanaiky an'i Jesosy Tompo, ny plasy misy anahako, ny toerana misy ahako dia any an-danitra ao amin'i Jesosy Tompo. Ka rehefa any an-danitra ao amin'i Jesosy Tompo ahako, ina manakana tsy hiteny amin'izay, hiresaka amin'izay. Fa raha toa ka mbola tsy samy teny, mbola tsy samy resaka, dia mbola tsy any izay ny toerako ary tsy samy lobava, tsy samy resaka amin'ilay Jehovah ray aho. Ka mahatonga hiteny aman'olona, mahatonga hiantsolona, mahatonga hanoratra aman'olona, mahatonga nahako hanafatra olona mba hivavaka ho any amin'ny Jehovah ray. Tsy izay intsony nefa ny tokony ho izy. Voalaza ho am-Petera fa isika rehetrarehetra dia fanjakam-pisorona, isika dia olona lalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, isika dia firenena masina. Izany hoe izaho sy anao afaka manatona mahimaimpona ny ray, mitondra izay fangatahantsika, izay enta mavesatrantsika, izay zavatra manahirana antsika, izay zavatra manavesatra antsika eo anatrehan'ny ray amin'ny alalan'i Jesosy Tompo. Hoy Jesosy Tompo, raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Hoy Jesosy Tompo, mangataha dia omeny ianareo, dondomy dia ho voany ianareo, mitadiava dia ahita ianareo. Hoy Jesosy Tompo, raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, angatao izay tianareo, na inona fa ho tonga aminareo izany. Ny fepetra dia miray amin'i Jesosy Tompo ary mitoetra ao ny teniny, ary rehefa angataka zavatra ianao tsy maintsy mifanaraka amin'izay Jesosy Tompo izay, ary tsy maintsy hifanaraka amin'ny teniny ny vavaka rehetra izay asandratra ao. Amin'ity androany ity misokatra ho anao ny lanitra, misokatra mahimaimpona ho anao ny lanitra amin'ny alalan'i Jesosy Tompo. Mahimaimpona, tsy voavidin'ny vola anaty valopy, tsy voavidin'ny rakitra, tsy voavidin'ny fahafolo karena, ary tsy misy mpanalalana afa-tsy Jesosy Tompo. Amin'izao fotoana dia lasa misy asa
asa fitadiavana, asa atao azombola ny fivavahana. Hanika mpanompon'Andriamanitra milaza fa zay manana hery, zay manana pouvoir manokana, zay manana fahefana manokana, ary za afaka manatona manokana ny ray Jesosy tompo hivavaka ao anao, dia manatona ty amiko ianao fa hivavaka ao anao aho, ary tsy kilan'izay sady maka vola ihany ho tambon'izay ho setrin'izay lainga zany, fitaka zany. Fa ny famonjena efa vitan' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, ary rehefa mino an Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia afaka manatona maimaimpona, na inona mavesatra amiko, na inona mavesatra amiko, afaka mamahany olana Jesosy. Maninona tsy mivany olana, maninona tsy valy ny vavaka, zavatra roa no mety antony. Ny anankiray na mety misy ota tehiriziko atao anatiko, ary raha mitahiry ota atao anatiko dia tsy mamaly ny tompo. Hoy ny voasoratra, indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalo dalovana fa mahare. Fa ny elokareo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ka dia tsy miaino izy. Ao amin'ny salamo 120 andiny faraparany, hoy ny mpanao salamo, raha nankasitraka ota tato am-poko aho dia tsy niaino ny tompo. Izany hoe matoa tsy mivala ny vavaka, ny antony anankiray mety tsy mampivaly azy, tsy mitonga ny valiny dia noho le fahotana mitoetra atao anatiko, noho le fahotana miziriziry tehiriziko ary iainako. Efa fantatro zao, afandray reo fahotana tsy fantatra, afandray reo fahotana tsy faninina, fa raha hoe fahotana efa fantatra fa fahotana ary mbola miziriziry amin'izany, zay manao tokantrano maso tokony hisoratra eny amin'ny firaisana mba ho mpanambady ara-dalàna, amin'izay mivaha ny olana ary misokatra ny lanitra ary mandeha ny valim-bavaka. Nefa mbola miziriziry ao amin'ny tokantrano maso sy manao concubinage, tsy misy valim-bavaka ho azo eo, zay ao anatin'ny fandrafiana, ao anatin'ny fijangajangana, tsy aza manantena azo valim-bavaka avy amin'ny tompo raha toka miziriziry ao anaty fahotana, zay ao anaty lainga, ao anaty alatra, ao anaty kolikoly, sakana daholo tsy hidiran'ny tsy hatongava valim-bavaka zany, zay ao anatin'ny tsy famelan-keloka indrindrandrindra. Zao ny voasoratra amin'ny filazantsara, raha ianao anatitra fanatitra ao ka eo anao matsiaro fa ny rahalahinao ny namanao manana alahelo aminao, avy elao aloha ny fanatitra dia ndana makany aminy mifono. Indraindray tsika midera, indraindray tsika mihira, indraindray tsika miasa, indraindray tsika mitory, indraindray tsika mivavaka, kanefa mbola misy olona manana alahelo amintsika, nono nataontsika, tsy mifona any sika, dia zava-poana avokoa zany. Fa mila avela daholy aloha ny asa, fanompoana sy ny fanatosona eo amin'ny tompo, dia mangataka famelan-keloka any amin'ilay nanaovantsika alahelo, dia avy eo miverintsika manatitra ny fanatitra. Zay ny tenin' Jesosy. Na kosa izy hoe raha ianao manao fanatitra ao ka mbola manana alahelo amin'olona, avelao aloha ny eloko le olona, zay ianao vao mivavaka. Fa ny tompo tsy mamela ny eloko ao, raha toa ianao tsy mamela ny eloko ny hafa, sakanao any vavaka ihany koa zay. Fa afaka manatona maimaimpona sika, afaka manatona maimaimpona sika, fa ny ota no mahatonga ny valim-bavaka tsy ho avy. Ary ny akamaroan'ny olona dia zao, maminy ny fahotana, maminy zao tontolo zao, maminy ny rendrarendra, dia tazominy ihany zay, dia maka olo-kafa izy hivavaka ho azy. Fitaka be zany, ary zava-poana zany. Inona moa ny soa azon'ny olona na ho azony zao tontolo zao azy kanefa ho very ny ainy. Zany hoe misy olona apetraka ao any hivavaka ao anao, dia hainao mijanona ny fahotanao ihany sy ny fahalotonao. Le olona mivavaka ao anao mety ho azonao ny valim-bavaka, nefa ianao tsy miditra ny fanjakany lanitra. Zava-poana daholo zany ene, ary fahoriana sy faholotona sy faharatsiana. Fa ny zava-dehibe dia ianao tafahavana amin'ny tompo, dia hainao mivavaka direkta amin'i Jesosy, tsy misy fahotana manelanelana anao sy ny tompo. Dia tsy hitako izay tsy tokony hivalian'ny vavaka. Faharoa mety tsy hivalian'ny vavaka dia zao, ny tompo malala mihoatra zay heverintsika. Indraindray ny heverintsika ny heverin'ny tompo anefa be, ary ny ray dia endry fitiavana marina, dia malala manome zavatsoa ny zanany, dia sakanany le tsy ho any aminao fa ny be no omeny anao. Eo amin'izay fotoana izay tsika mila manana ny fanamasina, miaino ary mahay misaotra, mahay mankasitraka. Fa io koa ny voasoratra any amin'ny epistily hoe mahay manome mihoatra lavitra noho izay heverintsika sy angatahantsika izy. Zany hoe zay koa ny antony anankiray, mety tsy tao amin'ny sitrapony tompo ny zavatra nangatahanao, dia tsy mbola nomeny aloha, fa zavatra hafa no nomeny. Fahatelo afaka lazaina ihany hoe mety mampianatra faharetana ho anao izy, dia tsy mivaly eo ny vavaka, fa
mampianatra izy aloha anananao fahatokina, anananao faharetana ao amin'ny tompo. Sao ndraindray koa ny olona miandry valim-bavaka ary rehefa azo le valim-bavaka dia adino le namala ny vavaka. Zany hoe lasa le fitahiana ny mamaika no le tompony fitahiana, ary ny akamaroany dia zay ny zavatra mitranga. Lasa le fitahiana sy le valim-bavaka ny mamaika fa tsy le tompony fitahiana sy le tompony valim-bavaka. Dia mampianatra antsika ny tompo hoe mba hifikitra amin'ny Jesosy tsika dia ampianarantsika aharitra ao aminy. Fa ilaina ny mivavaka, ilaina ny mivavaka, zava-dehibe zany zay hoe taroa fa ianao mpisorona afaka manatona maimaim-poana. Tsy misy hoe inona moa mampiavaka asy ianao, tsisy mampiavaka asy ianao nge rehefa nanaiky an' Jesosy ianao. Rehefa samy nanaiky an' Jesosy nanaiky an' Jesosy ianao, eo anatrehandray sika dia zanaka mitovy avokoa. Dia afaka manatona ianao tahaka ny anatonako ndray mivavaka ho anao, mivavaka ho aho, mivavaka ho an'izao tontolo zao, dia ianao koa afaka manatona. Fa tsy mifakaiza ary tsy misy elanelana amintsika fa samy zanaky ny ray raha nanaiky an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ary raha tsy miaina ao anatin'ny fahotana sika. Dia te hamporisika antsika ny amin'izany hoe aza lalinaniana foana amin'ny zavatra tsisy antony ny fiainana, aza lalinaniana fahotana ny fiainana, fa aleo manakaiky ny tompo dia mifampiresaka aminy. Hoy izy hoe ianao rehefa mivavaka dia mirindrina ao amin'ny efitrao mangingina, ary ny rainao izay mahita amin'ny mangingina no amaly ianao. Antsoy dia ho valiko ianao ary ampisehoako zava-dehibe sarom-patarina izay tsy fantatrao. Antsoy amin'ny andro fahoriana dia amaly ianao. Izany hoe ianao mihitsy alohan'ny izaho hivavaka ao anao, dia ianao mihitsy aloha mirindrina ao amin'ny efitrao mangingina, ianao mihitsy aloha ny miantso ny tompo. Zay ny zava-dehibe. Fa azo atao tsara zany no ilay fisoronana nataon'i Jesosy. Dia hoy izy aoka antsika anatona seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana, mba ninona, mba hazoantsika famindram-po sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'ny andro mahory. Inona ny mahory ianao? Asa ve? Aretina ve? Tsy fisiam-bola ve? Trosa maro be ve? Tsy fananan-janaka ve? Tsy fananany tokantrano ve? Fanahy ratsy manelingelina amin'ny alina ve? Tsy mampahita tory, matahotra ve? Inona ny akoatr'izay? Tsisy altony amin'ny tompo zany fa eto eo anatrehany mivavaha mandrakariva. Elia ozy izy dia olombelona tahaka antsika ihany. Zaho sy ianao, zay lazaiko taminao teo hoe zaho sy ianao tsy mifaninona, tsy mifakaiza ahako aminao sy zao ianao amiko. Rehefa nanaiky an' Jesosy dia samy zanak'Andriamanitra. Elia dia olona tahaka antsika ihany, izy naherin'ny vavaka dia tsy avy ny orana nandritry ny 3 taona sy tapany, ary ny vavaka indray izy dia avy ny orana. Satria nahoana? Fiasa ny vavaka ny marina dia mahery indrindra. Elia aloha dia olona marina ary nanaiky ny tompo izy. Mpamina ny sandoka 520 ny ady taminy, izy irery, fa tsy irery izy fa le tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ilay Jehovah ray marina ny nomba azy, ny ambiny tao anatin'ny fahalitoana sy ny fahotana avokoa. Ary rehefa manaiky an' Jesosy ianao dia no amarinina maimaim-poana ary marina ianao. Rehefa mivavaka amin'izay ianao tsy sakatsakana ny amin'ny vavaka ataonao. Mbola betsaka ny tianao zaraina amin'ity vavaka ity, fa voalohany ihany ity androany ity, santatra ihany ity androany ity, fa betsaka ny endrika maro ao milaza resaka hoe vavaka. Ary miteny misy moa ny tompo ao amin'ny Tesalonianina voalohany ao hoe mivavaha mandrakariva. Zany hoe ny zanak'Andriamanitra rehefa nateraka indray, rehefa zanak'Andriamanitra dia rivotra iainana ny vavaka. Matoa hoe mandrakariva zay, inona no ataontsika mandrakariva? Ny ataontsika mandrakariva dia ny miaina. Na matory ary ianao dia miaina, na mikipy ary ianao dia miaina, na aiza ary nenaiza ary le ianao dia miaina. Tsy afaka miaina ianao raha tsy miaina. Rivotra ary mamoaka rivotra, ary tahaka ny trondro hoe tsy mahay miaina raha tsy ao anaty rano. Ary le vavaka ihany koa dia zao tsy hoe izaho foana no miteny, fa miaino ny tompo koa amin'ny teny. Mara-parantsika Hébreu 10:7 azafady. Koa amin'izany rahalahy, satria manana fahatokiana hiditra ao amin'ny fitoerana masina isika noho ny rano Jesosy. Zay le izy, manana fahatokiana ianao hiditra amin'ny fitoerana masina. Tsy hoe ny lehilahy be, ny lehilahy maherin'Andriamanitra ihany no hiditra amin'ny fitoerana masina, fa hoy izy hoe manana fahatokiana isika hiditra amin'ny fitoerana masina noho ny rano Jesosy. Noho ny rano Jesosy dia afaka miditra ao ianao. Dia ahoana? Amin'ny izay lalana natokany ho antsika dia lalana vaovao sady velona, namaky teo amin'ny efitra lamba dia nofony, sady manana mpisorona lehibe mitandrina ny tranon'Andriamanitra. Dia aoka isika anatona amin'ny fo marina sy amin'ny fahatokiana be avy amin'ny finoana, manana fo voadio afaka amin'ny fietreretana ratsy sy tena voasasa amin'ny rano madio. Zany hoe aoka isika anatona amin'ny fahamarinana. Dia te hampahery antsika ny amin'izany, mahereza amin'ny vavaka, mahereza amin'ny vavaka. Jesosy tompo ary ny vavaka. Vao mangiran-dratsy Jesosy dia mivavaka,
amin'ny aly jesosy dia mandeha mivavaka maika fa izaho sy ianao tsy hivavaka ve tsy ho variana aza lany lanina foana amin'ny resaka fiainan'olo hira tsisy fotony fa lanio amin'ny fotoana vavaka aza lany lanina amin'ny fijerena olon'olona tsara mamoafaty sy mampandroso aza lany lanina amin'ny fosafosa olona sy miresadresam-poana fa raha roty ny andro anaova-tsoa ny vavah isaka manana fotoana hiresaka hideran-kalaza mbola izy toyany amin'ny resaka vavaka fa zay ny amin'ny androany aloha ho an' jesosy an'ny voninahitra ary ho amintsika ny fahasoavana amen.